Tsy nanova intsony ny endriky ny teti-bolam-panjakana tamin'ny endriky Nolanian'ny Antenimierampirenena azy teo anivon'ny Antemierandoholona Nolanian'ny maronisy tamin'ireo nanatrika ny fivoriana androany alarobia ny volavolan-dalàna mifehy teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 lola 2020 nanaiky raha toa kosa 1/20 no nitsipaka ilay volavolan-dalàna araka ny endrika no vidin'ny Antemierampirenena tamin'ny farany herinandro teo. Araka izany dia etsahana ety misanjato ny hetra TVA ho an'ny entona fandrehitra araka ny naloran'ny governemanta azy. TSENA ihany koa araka ny notakian'ny Antemierandoholona ny teti-bolan'ny Antemierandoholona izay nokasen'ireo olona ampidininy. Ny fanesorana ny hetra TVA amin'ny volamena vidin'ny banky foibe amin'ireo mpandrara miara-miasa amin'ny izany no fanitsiana nentin'ny Antemierandoholona tamin'ny volavolan-dalàna mifehy teti-bola 2024. Tsy hiverina ny amin'ny Antemierampirenena intsony ity volavolan-dalàna ity fa miandra ny fankatoavana any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana alohan'ny hampanan-kery azy. Mitovitovy tamin'ny fiantraikan'ny krizy politika tamin'ny taona 2024, ny fiantraikan'ny krizy ara-pahasalamana nentin'ny valan-dretina COVID-19 hoy ny avy ao amin'ny banky iraisam-pirenena androany alarobia. Raha nanolotra ny atotan-kevitra mirakitra ny fivoaran'ny TOE-KARENA malagasy izy. Anisan'ny songadina tamin'izany filazana fa nampitombo ny tahan'ny fahantrana lala iny krizy ara-pahasalamana iny satria raha 4.7% izany tamin'ny taona 2024 dia niakatra ho 7.7% izany tamin'ny taona 2024 ity. Izany hoe malagasy ray faingo 7 tapitrisa no heverina fa tafiditra ao anatin'ny fahantrana lalina. Izany hoe malagasy ray faingo 7 tapitrisa no heverina fa tafiditra tao anatin'ny fahantrana lalina, nanampy ireo malagasy efa manotapitrisany maro tao anatin'izany fahantrana lalina izany. Heverina mbola hiakatra hatramin'ny 7 faingo ray isan-jato izany tahan'ny fahantrana lalina izany amin'ny taona 2024 ho hatrany zareo avy ao amin'ny nivon'ny banky iraisam-pirenena. Tsy hatenenana tsara ny fidiram-bolan'ny fianakaviana nefa ho hatrany ity vorona ity ny fiakarany araka Vaovao izay heverina fa ho 2 isan-jato eo amin'ny taona 2024. Tsy hanovany vidin'ny lavanila efa napetrany fa tsy maintsy ho arahin'ny mpanondrana lavanila ny fotoanam-panjakana. Namafy ny Praiministra Tsaina alarobia alina manoloana ireo solombavambahoaka fa tsy hiova hevitra ny governemanta na dia misalasala tsy mividy azy ireo mpanafatra vanilina avy any ivelany. Niaiky ny lehiben'ny governemanta fa milasaka ny tinady eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena noho ny fikatonan tsena, saingy izay indrindra ho izy ireo no antony nahatonga ny fotoanam-panjakana malagasy namaritra ny vidin'ny farany ambany tsy maintsy arahina. Notsindriny fa raha sanatria misokatra io vidiny io ka avelany tsena no mamaritra malalaka ny vidin'ny lavanila dia inona ny mety totonganan'izany vidin'izany hatrany amin'ny $10 na $20.